Rasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinareta ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Fividianana nanaraka ny lalam-panorenana nankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary ilaina ihany koa manaja ny safidy-bahoaka izay no nisongadina tamin'ny lahaten'ny filopisolo-toerana androany nandritra ny fampiarabana tratry ny taona vaovao teny Iavoloha. Nanamafy ny teo nivony seny nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany fa nangarara tanteraka ny fividianana filoham-pirenena. Nambaran'izy ireo ihany koa fa fandotona ankitsirano ny fanelezana tsao makasika ny alabato sy ny osika. Lafon'ny commune amin'ny mpandrara tsy miankina ny ampahany amin'ireo tsena vaovao eo amin'ny esplanade Analakely ho ireo mpivarotra. Tsy misy idiran'ny commune intsony ihany koa ny fitantanana ny tsena raha ny fanazavana. Nanomboka androany fizaram-potoana faharoa ho an'ireo mpianatra manoloana izany nanamafy hatrany fitakiana hatramin'izay ireo mpampianatra mpanabe dia ny ijerena manokana ny fianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitokana ny filoha Egyptiana ho Malalahady ilay katedraly lehibe ao Caire. Fetsika nanehoana ny firaisampony ireo mpino kristianina sy ireo mpino silamo any an-toerana tahoririna ny fipohana bomba izay nafatesana polisy iray. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao dia fividianana naraka ny lalam-panorenana nankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary mila azaina ihany koa ny safidy-bahoaka izay nisongadina tamin'ny lahaten'ny filopisolo-toerana androany nandritra ny fifampiarabana tratran'ny taona vaovao 2024 teny Iavoloha. Misy Ranarza. Nisongadina nandritra ny lahaten'ny filopisolo-toerana Rivo Rakotovao androany ny mikasika ny fividianana izay nitotosaina vao tsy ela akory izay teto Madagasikara. Nanamafy ny tenany fa fividianana nanaraka ny lalam-panorenana nankatoavy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no nisy teto Madagasikara noho izany mila hajaina ny safidim-bahoaka. Ho avy fitondrana vaovao niatrika fividianana isika. Fividianana zay natao andaminana ny fiarahamonina, tsy ampitao ampisarabazana koa. Safidy ny vahoaka, marina tsy nisy ny tonga lafatra. Voalaza ny mpandaha teny teo izany. Raha hitady ny tonga lafatra tsika dia ifampiany fotsiny eto. Fa iderany ny ezaka zay vavy. Ary anisany takiny ny fiarahamonina, takintsika rehetrarehetra. Izany fividianana madio ary mikehtsika rehetrarehetra malagasy ny valiny fividianana. Ankoatr'izay, raha toa ka toy ny asa no nisongadina amin'ny lahateny tahaka izao hatr'izay, amin'ny filopisolo-toerana azy ka bary farany ity nitotosaina androany ity, nisy arak'izany ny tomban'ezaka ny asa vita, saika voaresaka tamin'izany avokoa ny sehatra rehetra. Teo amin'ny lafiny sosialy sy ara-ekonomika izay voalazany
Andriamatoa minisitra nisolotena ny pré-ministre teo dia namafisina lafiny teo amin'ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fikatsahana famarina toerana ny toe-karetsika, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ny fiahinan'ny mponina, ny asa, ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miakina, ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny industrie, ny fanangana fotodrafitrasa fototra tamin'ireo sehatra samihafa, lalana, sekoly, hôpitaly, seranam-piaramanidina, seranam-tsambo sy ny sisa. Nototsain'Androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny lanonana fifampiarabana nahatratry ny taona vaovao 2024 izay notarian'ny filoha solitoerina Rivo Rakotovao mivady. Saika hita teny an-toerana ireo solitena mpanjakana maro, ireo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa. Nanatrika izany ny kandida larina 520, tsy hita teny an-toerana kosa ny kandida larina 720 ary tsy nanatrika ity lalonana ity ihany koa ny pré-ministra lehibe ny governemanta. Saika niopana tamin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena izay totsaina farany teo sy mahakasika ny fitondrana manaraka avokoa ny fanan-kevitry ireo izay nanatrika ny fifampiarabana tratran'ny taona vaovao teny Iavoloha tamin'ity androany ity. Tsy namaly nazava ankilan'izay ny kandida Marc Ravalomanana rehefa nanontanian'ny mpanao gazety raha toa anaiky ny voka-pifidianana ofisialy izay voakany HCC ny tena Natsy. Mantarandriana. Nandritry ny fampiarabana ny fatratrarana ny taona vaovao androany teny Iavoloha, samy nanamafy ireo nandray fitenenana sy ireo nanatrika teny an-toerana fa voaja ny safidy-mahoaka tamin'ny fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena teo iny ary nizotra tamin'nympilamihnana tamin'ny akaben'ny fifidianana. Tao anatin'ny filaminana tanteraka amin'ny ankapobeny no niatrehantsika ny fifidianana ka na dia nisy aza fifandomana sasatsasa teto sy roa afaka mirehareha Madagasikara raha mitaina amin'ireo firenena hafa izay niatrika ny fifidianana toantsika tato ato. Hainao ny vahoaka malagasy no nametraka hatrany ho ambony indrindra lolohavana tampony-loha ny tombotsoa ambony ny vahoaka sy ny firenena ka nahafahanao ny ohatra izay rehetra manelingelina izany. Mifidy ny vahoaka, miandrahandra sahady, mihisitraka ny fiovana atsoatsy eo amin'ny lafiny fiatsaran'ny fari-piainany ny sarambabem-bahoaka ary izany no antony ny safidy. Koa ilaina hatrany ary entana ny mpiretan-drazana rehetra hitandro hatrany ny fitoniana, ny filaminana, ny fifankatiavana ary ny firaisan-kina. Ka aoka isika hanaja hatrany ny safidim-bahoaka. Sarobidy eo amin'ny fanamafisana olona ny demokrasia sy ny famitobasam-pahefana ka andraisantsika tsy ho ela ny filoham-pirenena vaovao lanim-bahoaka hitantana indray ny firenentsika mandritra ny 5 taona ho avy. Vita soa tsara ny fifidianana iny, reharehan'i Madagasikara sy malagasy no nahavitana azy. Na dia eo aza ny savorovory etsero dia ampitony tanteraka no iandrasantsika ny fanambarana ny valim-pifidianana hatao ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Ramampitso. Mikasika an'ilay fanontaniana hoe matoky ve ny tena matoky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izahay ary tokony izay ihany koa no ataony rehetra ary mananteny izahay fa hiato ny hetsika fanoherana ny fifidianana. Raha toka ny filaminana sy ny fitoniana mialoha mandritra ry aorian'ny fifidianana araka izany no andrasan'ny maro. Tsy nanambara mazava ny fanekenana tsy ny voka-pifidianana ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ramampitso kosa ny kandida Marc Ravalomanana raha nanontaniana. Miandry ampitoniana ny voka-pifidianana Ramampitso sika. Ho any amin'ny HCC venao andreo filoha Ramampitso? Ho any amin'ny HCC venao? Ho any aka. Ho any aka. Ary mbola tazonao ve le tenao hoe anaiky ny voka-pifidianana sa efa miova izao ny hevitry ny président? Zao am zay marina izay dia tafiko. Tsisy firenena azo atsangana mihitsy eto ambonin'ny tany raha tsy mijoro amin'ny fahamarinana aloha. Satria raha ohatra ka amin'ny osika sy amin'ny langa sy amin'ny zavatra tsy marina ny itondrana firenena tsy haritra mihitsy firenena. Soa imbona amin'ny malagasy no dia tavintsika.
fa tsy ho anarery akory. Anaika ny vokom-pifidianana raha ohatra ka tena mandeha amin'ny fahamarinana tsara dia fanapahan-kevitra ary matoky ny ACCA tena matoky azy minonareo olona mivavaka olona mahalala ny tokony atao. Ireny tenin'ny présidentny efitsikevindreny inge mazava. Mametraka fitokisana tanteraka amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka izany ny vahoaka malagasy ny amin'ny amoahany voka-pifidianana marina. Ny arahaba ny rehetra ankilany ireo solo-tena-mpanjakana teny an-toerana tamin'ny fanatotosana iny fifidianana. Va tontolon'ny fifidianana dia nanamafy ny teo anivon'ny CENI nandritry ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany fa mangarahara tanteraka ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Nambarany izy ireo ihany koa fa fandotona ankitsirano sy fanelezana atsao ny mahakasika ny alabato sy ny osoka. Henri Florio. Ray andro mialohan'ny amoahany fitsarana avy momba lalam-pandrenana ACCC nivoaka fifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy ny teo anivon'ny voamiera maleo tena amin'ny sahanany fifidianana na ny CENI nandritra ny valan-dresaka nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety androany fa fanosoram-potoka ankitsirano ny filazana fa nisy ny osika ny fifidianana filoham-pirenena. Teboka telo lehibe no anamafisan'izy ireo fa nangarahara tanteraka ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Fa ny CENI dia nisokatra ary niaino foana ny mpiara-miombonantoka rehetra dia ny CENI dia niezaka hatrany ampianatra izay voasoratra nanaja ireo lalàna sy ny lalam-panorenana na dia indraindray aza niteraka olana zany satria misy ireo karazan'olona izay mifanditra amin'izay voalaza ny lalàna. Sahinay no milaza satria izany no marina fa tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara mpikarakara fifidianana mangarahara mihoatra n'ity CENI ity hatreto. Natao ho fanomezana fahafahampony kandida iray ny confrontation any procès verbal natao teto amin'ny foibe CENI teto zany zavatra zany. Ho fanomezana fahafahampohatra ny vérification any pli électoraux, tsy confrontation fa vérification any pli électoraux. Natao zany zavatra zany. Miantso ny rehetra ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny voamiera maleo tena amin'ny sahanany fifidianana mba ho tony sy anaiky ny valim-pifidianana avoaka ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny mpikambana eto amin'ny CENI dia samy niezaka arak'izay vitany. Za filohan'ny CENI no miteny an'izay zavatra izay. Na ny commissaire na ireo mpiara-miasa rehetrarehetra dia niasa ankitso-po andro aman'alina na hanao kilometatra anarivo ny teteny Madagasikara mba handaminantsika ny fifidianana. Noho izany tsy mety raha enjehana sy soketaina zany ireo olona rehetrarehetra ireo raha sentraka tsy mifanitsy tamin'ny zavatra nandrasantsika ny voka-pifidianana. Fomba ny fifidianana tompoko ny misy resy ary misy maharesy, misy ny lany ary misy ny tsy lany. Noho izany aoka ho tonitsika ka anaika pahendrena ny voka-pifidianana mba ho tombontsoa ambony ny Madagasikara sy ny vahoakany. Amin'ny fa 4 janoary ho avy izao isy indray ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay entina hijerena ireo lesaka nisy tamin'ny fifidianana. Entina ihany koa hanatsarana ny ezaka izay efa natao sy hanatsarana ny fisotra ny fifidianana ho avy eo. Tsy tanila ary tsy andairana tsindry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eo amin'ny fikirakirana ireo voka-pifidianana vokatra izay mandalo fampitahana maro mialohan'ny amoahana izany raha ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity androan'ity. Iona Saina. Ora vitsy mialohan'ny amoahany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay no tanterana ny 7 Desambra taona 2024 namoaka fanambarana ny HCC. Notsehivy ny tirafim-pitsarana ity ny fomba fikirakarana ireo ny voka-pifidianana voaray na eny anivon'ny SRMV na ny CENI. Ny fanamarinana ireo fitanana an-tsoratra avy eny amin'ireo biro-pifidianana rehetra manerana nosy. Eo ihany koa ny fanadihadiana tamin'ireo tsy fahatombanana vitsy tsy karitra tamin'ireo biro-pifidianana sasany ka nandalinana sy nijerena ny vokatra marina nisy tamin'ireny toerana ireny. Manamafy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity fanambarana navoaka ny androany ity fa tsy misy ny fitanilana izy ireo eo am-panatanterana ny asany.
La ny andro ireo manodikodina ny saim-bahoaka sy mampely vaovao tsy marina etseroa ho iatrany ny HCC, eo ihany koa ireo miezaka manao tsindry mivantana na ankolaka fa tsy andairan'izany na ny rafitra na ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy mandray baiko na miandany amina kandida na vondrona politika na fiarahamonim-pirenena na fiangonana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa mametraka ho laharam-pamehana ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Raha tsy aivina, raha mipitso amin'ny telora tolakandro no fotoana amoahany HCC ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no tontosaina ny 20 Desambra 2020. Fa olombitsy no namaly ny antsony ireo mpitarika fihetsiketsehana avy amin'ny kandida Marc Ravalomanana teny Analakely tamin'ity androany ity. Afaka nanao ny fiainana andavanandro ny rehetra amin'ny izany fanadina. Voaporofo tamin'ity androany ity fa leo korontana ny vahoaka malagasy te hiaina anatin'ny filaminana ahafahany tsirairay mampivoatra ny fiainana andavanandro. Nandamoka ny hetsika no tarindreo pomba ny kandida Ravalomanana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Olombitsy no tonga nanohina ny antso. Niezaka ny antso ireo mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana saingy nandamoka izany. Niady any toerana ihany koa ireo pomba ny kandida Ravalomanana, ny hafarany rava ny hetsika. Afaka nanohy ankalalahana ny asa fivelomana ireo mpivarotra. Nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fifamoivoizana tetỳ Analakely sy ny manodidina. Raha ny zava-nisy, tsy voasarika ireo pomba ny Ravalomanana andika lalàna ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ity hetsika ity izay tsy nahazoana alalana hatrany am-piandohana saingy nanaovan'ireo mpiaradia amin'ny kandida laharana 520 amboletra idirana tao amin'ny parvis Analakely. Mazava ny afatra avy amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny tsy fahamaliana ny antso ny pomba ny kandida Ravalomanana Marc hidina an-dalambe. Ampy izay ny korotana mila fitoniana ny vahoaka malagasy. Fa raha ampitso fahavalo ny volana janoary 2024 no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pividianana ny HCC eo am-piandrasana izany mitohy hatrany antso fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy izay ataon'ireo olon-tsotra fikambanana sy ny mpanao politika Kaeton Andriatsylava. Raha ampitso fahavalo ny volana janoary 2024 no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pividianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa no tontosaina ny 20 Desambra lasa teo ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Eo am-piandrasana izany, miantso hatrany ny vahoaka malagasy ho tony ireo antoko, vondron'olon-tsotra, mpanao politika sy fikambanana maro samihafa. Tsy fotoana isiany korontana miteraka krizy sy fahantrana lalina eto amin'ny firenena intsony izao. Miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria Tananarivo no misy atsika, niza fa raha feto Tananarivo na mipetraka dia vahoaka malagasy hoe aotsika hotony satria raha tany tsisy lalàna tsy tany zany fa misy lalàna teto ny ekeny ny kandida rehetrarehetra ny fisiany HCC, ny ekeny ny vahoaka malagasy ny fisiany zany seni zany matoa zany nanratraka ny dossier hilatsaka ka ankehitriny ve ho zatra ny lalan-dririnina. Efa lasa kakaterena sika ty ny filoham-pirenena lany eo na ny lany eo i président Rajoely mety anareo migreve eo Analakely io no ahazo tombosoa no le mifidy azy ka za zany te hisitiny saisika sirairay oka zay fa aleo asika hiandra-pitoniana ny voka-pifidiana avoaka ny HCC rapiso. Firenena miaro ny tany-tandalàna isika, firenena miezaka ny ampanjaka ny demokrasia ihany koa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanajana sy ny fankatoavana ny didy avoaka ny HCC raha ny fanazavana. Atsika firenena miaro ny tany-tandalàna de amoaka lalàna ny HCC rapitso araka ny efa nampafantarany hatreto de aingany atsika hiandra-pahatonenan'izay avy eo moa
io lalàna voakany ACC io raha tegna mandala ny lalàna maro ny ty firenena ty sy atsika vahoaka malagasy tsy azo ivalozana io izay voasoratra eo dia voasoratra ho izin'ny platy moa fa ACC no tombo teny farany raha mbola élection na fifidianana eto Madagasikara no resana. Eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka izany ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Ny rehetra izay miandrandra fiovana amin'ny alalan'ny fananana filoha vaovao afaka hitondra ny tany sy ny firenena any amin'ny fampandrosoana maharitra. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika ny ratsena vaovao eny amin'ny esplanade Analakely. Eo ihany koa ny fivanianan'ireo mpandresy tamin'ny Miss Jeunesse Antananarivo farany teo tany amin'ny Green Resort Vodivorona. Rehefa avy eo ary. Dalina dia mirary fito samatra ho antsika malagasy rehetra. Arety mandoza ny kitrotro, mora mianaka sy mifindra aingana izy. Mifindra amin'ny alalan'ny lelo, pidi-drora sy fifampikasoana. Ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny kitrotro ihany no ahafahana misoroka ny aretina. Ento eny amin'ny tombom-pahasalamana ny zanakao sivoka hatramin'ny 12 volana. Atao vaksiny miaro amin'ny kitrotro hanamafy ny hery fiarovana efa nanany. Foany ny kitrotro, atao vaksiny ny zaza. Maimaim-pony izany. Mpiara-miasa, Gouvernemanta Malagasy, Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, OMS, UNICEF, USAID, Gavi. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila laniana koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony, tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 3 minitra ary 10 segondra miala ny crédit a. Miantso ny tambazotra rehetra zany a 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa sahiva. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'assaut! XXL ACO Tanzakao, zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena.
Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 hardiage avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 hardiages. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 hardiage. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Veo super izy indray no horonan-tsara raha antsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izy antsika ny vaovao dia lafin'ny commune tamin'ny mpandra raha tsy miankina ny ampahan'ny maro amin'ireo tsena vaovao eo amin'ny esplanade Analakely hoy ireo mpivarotra. Tsy misy idiran'ny commune intsony ihany koa ny fitantanana ny tsena raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Tsy misy idiran'ny fiadidina ny tanàna na ny Antananarivo intsony ny fitantanana ny tsena vaovao eo amin'ny esplanade Analakely. Namidiny commune amin'ny mpandrara tsy miankina ny ampahany amin'ireo tsena araka ny fampitambavao avy amin'ireo mpivarotra androany. Lasa mpandrara tsy miankina ihany koa ny fampanofanana ny tsena raha ny fanazavana. Tsy manofy izay fa efa vita hatrany amin'ny commune rehetrarehetra tany fa vita fa tokony mihitsy misy fa tsy manofy izay fa ny pavillon sasany mety misy ihany manofa fa izay tsy manofy. Ohatrany hoe vidy tany amin'ny commune dia karakaran'ny taratasy mombamomba an'ilay izy ny patron anay dia izay nahazahoany an'ilay izy maleo tena. Olon-tsotra no tompon'ity trano ity fa tsy ny mpiasan'ny commune intsony. Izany hoe varotany mpiasan'ny commune izy dia olon-tsotra no mividy azy dia izay justa manofa fotsiny. Taorian'ny famarotana ny tsena eo amin'ny esplanade, mitadirika marotana ny tsena amin'ny petite vitesse ihany koa, ny commune raha ny fampitambavao. Efa nisy nitetika nokobony ny commune nanomboka ny volana janoary taona 2024 izay toeriny mpivarotra mandraka ankehitriny. Trano be ity zany hoe amboarina dia atsofoka daholo mivarotra. Ampatsahivy kely hoe ndrefin'ity petite vitesse ity 6 000 mètres carrés ny total. Ny haben'ilay fotodrafitrasa vao atsangana 1600 mètres carrés. Misy différence be zany izy dia le ambiny io moa tsy nasiany commune resaka fa eno isiosio tsy fantatra aloha izay efa marinana hoe amidin'ny CUA tamin'ny Jovena. Le ambin'le tany zany anaovana le fotodrafitrasa eto amin'ny petite vitesse. Fa noho le raha politique ty aloha dia mbola tsy nanomboka le izy. Le mpivarotra koa moa tsy sisy manaiky an'izany. Fa ny mpivarotra raha misy fanamboarana dia mba iarana aloha mivarotra. Tsy nahitany teny manoloan'izany ny tompony andraikitra ny fitantanana ny tsena Analakely. Tsy araka ny nambarany be ny tanàna tamin'izany fotoana fa andraisana ny fitombon'ny mpivarotra sy hanomezana endrika vaovao ny tanàna ho tombotsoan'ny be sy ny maro ankilany. Nanorenana ny tsena eo amin'ny esplanade Analakely. Mivoana araka ny tokony ho izy ny tetikasa hoy ny mpanara-bavao fa ny tanina mipetraka ny hoe fahefana avy amin'izy ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny be ny tanàna sy ny manodidina azy mivarotra ambogadiny ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Tontolon'ny fampianarana dia nanomboka androany ny fizaram-potoana faharoa ho an'ireo mpianatra. Manoloan'izany nanamafy hatrany fitakiana hatramin'izay ny mpampianatra mpanabe dia nijerena manokana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ka eto Andratsilavo. Nanomboka androany ny fizaram-potoana faharoa ihany koa tanteraka ao anatin'ny fametrahana ny fototra amin'ny kilasy misy azy avy ireo mpianatra. Ao anatin'ity fotoana ity no andraisana ireo taranja vaovao manamarika ny kilasy iray raha toka famerenana sy fanamafisana ny kilasy nolalovana tamin'ny heritaona no nibahana tamin'ny fizaram-potoana voalohany iny. Ankilan'izay, nanamafy hatrany ny fitakiana hatr'izay ireo mpampianatra mpanabe dia nijerena manokana ny fampianarana eto Madagasikara. Nangataka hatrany izy ireo mba olona mahafehy ny fanabeazam-pirenena no hitantana ny ministera. Zavatra hitantsika ankehitriny ary amin'ireny ministera rehetrarehetra reny
ny olona ao amin'ny miasa ao amin'ny ministera ao no mitantana nyzay ministera zay ka angatahanay foana isan'andro mba tsy isiny lay tsy fitovian-kevitra tsy isiny tsy fambiazana dia mba tokony olona ato amin'ny ministerany maine zany no mba hitantana an'io ministerany fanabeazam-pirenena io antsika mpanabe rehetrarehetra sy mpiaramoniny antoka rehetrarehetra atao amin'ny fanabeazam-pirenena mba irahihina fa atsoatso dia misy hetsika zay ataotsika hanatsarana izay tontolo ny fanabeazana izay. Araka izany tsy maintsy hisy ny fiaonana eo amin'ireo samy mpanabe ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana. Ilaina nefa ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpampianatra sy mpanabe ahafahana manatratra izany. Dia mangataka foana any mpisehatra ny fanabeazana rehetrarehetra mba irahihina hijanona ao anatin'izay firaisan-kina tanteraka izay tsy ho vakivakisana amina resaka zavatra hafa fa mba ho iraytsika ary hitazona ny hevitra tsika hatramin'izay mba hahafahantsika manana lanja manoloana ny ministera hafa ny dikan'izany moa zany dia hoe mba azahoantsika hifehy an'io ministeratsika io. Mangataka koa izahay zany mba hoe olona ao anatin'ny corps enseignant no hitazona ny ministera ny éducation nationale. Iankinany ho avy ny firenena iray manontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ity farany izay ahitana olana sy lesoka marobe tao anatin'izay 5 taona izay. Ohatra amin'izany ny fandraisana ireo mpampianatra FRAM ho mpiasa-panjakana, ny fotodrafitrasa ampiasain'ireo mpampianatra sy mpianatra, ny fandaharam-pianarana na eo amin'ny endriny na eo amin'ny votoatiny sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo izay mila vahaolana mazava ahafana manatsara ny ho avy ny taranaka mampara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia naritra 3 andro ny fialan-tsasatra ny atolotr'Ikolo TV FM sy ny groupe JCR anireo nahazo samboady tamin'ny fifanana misy jeunesse Antananarivo izay nitanterahana teny amin'ny Green Resort Votovorona. Fanadidina. Nisitraka ny loka natolotry ny Ikolo TV sy ny groupe JCR ireo nahazo samboady tamin'ny fifananana misy jeunesse Antananarivo ireo 5 mirahavavy. Fialan-tsasatra nandritra ny 3 andro teny amin'ny Green Resort Votovorona no niloka natolotra azy ireo. Tonga taty amin'ny Green Resort Votovorona izahay ny 2 janvier ary ny zavatra nataonay voalohany dia nanao visite des lieux. Nafinaritra tokoa satria tena mahafinaritra be ilay toerana, nanao visite ny spa, nanao visite ny piscine, ny restaurant, ny salle de jeu sy ny sisa ary nahazo chambre izahay. Samy nahazo ny chambreny fa mifanakaiky ihany. Dia avy eo vita ny visite des lieux dia nandeha hisakafo izahay ary nandram-piandry ny sakafo dia ao amin'ilay restaurant moa misy karaoké, misy sira mandeha sy ny sisa ka nandram-piandry ny sakafo izahay dia nanao karaoké sy nandihy dia tena nafinaritra tokoa. Nanotrona azy tamin'izany i Daniela Razafimaleo misy jeunesse Madagasikara. Fotoana iray ny alana sasatra sady fankafantarana bebe koa an'ireo ankizy. Nahafahana izy ireo nandray lesona tamin'ireo coach. Fanomanana sahady ny fifidianana misy jeunesse Madagasikara 2019. Fifandraisanay samy mpifaninana tena nafinaritra tokoa. Nisy cohésion tsara izay tsy nifanilikilika sy ny sisa fa tena ohatry ny mpinamana efa ela be ary ohatry ny hoe manao vakansa zany izay aty. Izay ny amin'iny fahazahoana ariala ariary isan'andro ny asa fakana vilona. Mahavelona ary mbola manana fotoana hafa anaovana asa hafa raha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpakavilona iray teny Avarabohitra Itosy. Io ny saina. Maitsoahitra, raha andro manjombona ho an'ny tantsaha noho ny tsy fahafahana manao volyavitra, fotoana mamiratra kosa ho an'ny mpakavilona. Raha iray andro no lanin'ny randriamana tena tafita akana vilona 5 gony rehefa ririnina, ora 3 dia feno ny 5 gony amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Ny vilona iray gony izay amidy 2,000 ariary ary maherin'izay raha voafantana, ohatra hoe tsy misy arifo, tsy misy tsikafona. Iray alina ariary isan'andro no azony ameloman'ny ankohonany, vola izay efa voatsinjara ahafahana manatratra ny tanjona.
20 000 sakafo dia ny 30 000 ampirina hoe mivadiko zao ampiadaniko ohatsy tsy ampijaliako mivadiko zanako izay alehibeany iny dia ampianariko ny zanako rehefa lehibe ny olana amin'ny fitadiavan'asa amin'izao fotoana zao tamin'ny mbola tsy milamina ty zao ny olana satria le fitondrana zany tsy mitovy tsy fitsinjoana le isa samy manao izay saim-patany. Efa taona izay no nanaovany ity asa ity raha ny fanazavany hatrany. Nanao manœuvre izy tany aloha saingy tsy nifanaraka tamin'ny mpampiasa azy ka nisafidy ny asa tena niditra tamin'ny fakanavilona. Ny akamoana no ambarany fa tsy ahitan'ny tanora asa amin'izao fotoana izao. Manoloana izany, manana teny atsipy ho an'ny tanora irandriamanantena tafita. Dia indray ny akamoana indray ny anazy iny. Ny afa-izany dia hoe mila miezaka foana e. Mila miezaka foana amin'ny fiainana. Ary tsy tokony fidifidy asa sao manao tsy tokony fidifidy asa fa izay misy ny atao satria ny fiainana amin'izao efa sarotra. Ho an'ireo miasa eny anivon'ny orinasa, misy ny fizarana fanomezana toy ny akoho amam-borona sy kilalao ho an'ny ankizy rehefa tonga ny fety. Fa amin'ny asa tena toy itony, ny vilona alaina no ampitomboina. Raha 5 gony izany isan'andro, manenjika 10 hatramin'ny 12 gony ahafahana mampitombo ny vola miditra mba hitoviana amin'ny olona rehetra anatin'ny fanamariana ny fety. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nisokafan'ny filoha Egyptiana omaly alahady ilay katedraly lehibe iray any Caire. Fihetsika nanehoana ny firaisam-pony ireo mpino kristiana sy mpino silamo any an-toerana taorianan'ireo fipoahana bomba izay nafatesana polisy iray. Fanantena. Mandalo fotoana iray lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena ny Egyptiana ankehitriny, hoy ny filoham-pirenena Abdel Fattah Sisi teo anatrehany Papa Orthodoxe Tawadros nandritra ny lanonana fitokanana ilay katedraly lehibe any Caire ny arivany alahady 9 janoary izay teo ambany fitariany ity filoha Egyptiana ity. Izao no natao ho firosona makany amin'ny filaminana sy fandriam-pahalemana eo amin'ireo silamo any an-toerana sy ireo mpino kristiana antsoina hoe COP taoriany ilay fipoahana bomba teo akaiky ny fiangonana iray izay nafatesana polisy iray. Nambaran'ity filoha hatrany ny mahatokony ho iray hatrany ny fiangonana sy ny moské izany hoe ny kristiana sy ny mpino silamo. Nisy ihany koa ny minitra vitsy fanginina tao anatin'ity fotoana ity ho fahatsiarovana manokana ilay polisy namboiny ainy. Isan'ny atrika izao fitokanana katedraly izao ihany koa ny mpitondra fivavahana silamo na Imam Dal Azhar nilaza ihany koa fa tsy maintsy miaro ny fiangonana ny silamo. Nalefan'ireo manam-pahefana nandritra io fotoana io ihany koa ny hafatra nataon'ny Papa François ny amin'ny firaisana fo amin'ny mpino rehetra indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara atao tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir.
narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao Lasao XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star